Betsaka tamintsika nanontany anao hoe ity noty ity ve ahafahako miditra mianatra any États-Unis sy ahafahako mahazo bourse na scholarship na vatsim-pianarana. De voalohany efa averimbereniko eto foana eto amin'ity pageko ity hoe tsy voatery tapim-pahaizana be tsy voatery manana noty ambony be vao tafiditra mianatra amina université anankiray aty États-Unis satria ny tenako dia anisan'ny vavolombelona ny amin'izany satria za rehefa afaka baka de tsy nahazo mention na de niezaka be ary fa tafiditra soamantsara nianatra taty États-Unis taty. En général de 10 ka hatramin'ny 11 de moyenne eo de efa afaka mahazo admission tsara amina université tsy sasatsasany aty États-Unis ny mpianatra anankiray, indrindraindrindra amilay antsoiny zareo hoe community college. Fa le resaka hoe mahazo vatsim-pianarana na tsia no mety kely de kely ny fanantenana amilay 10 sy 11 de moyenne. 12 de moyenne miakatra ka hatrany amin'ny 15 de moyenne any de efa tena betsaka ny chance azahoana vatsim-pianarana amina université maromaro. 15 de moyenne miakatra zany 16 de moyenne miakatra eo de efa tena tsara de tsara ny chance an'le ankizy na ilay mpianatra mahazo vatsim-pianarana. Amin'izay fotoan'izay koa de efa manana chance ary efa tena mora tsara ny miditra mianatra amina université tsara réputation aty ohatran'ny hoe Yale, Harvard, Stanford, Princeton, NYU sy ny sisa sy ny sisa. Ka noho izany zany raha ohatra isika ka te hahazo vatsim-pianarana tsara indrindraindrindra ilay antsoiny zareo hoe merit based scholarships de tsaratsara ny manana noty ambony satria ny akamaroan'ireny mpianatra mahazo scholarship amin'ny alalana merit based scholarship reny de any ho any amin'ny 14 na 15 de moyenne any ry zareo. Ankoatr'izay de ny université aty de mijery tsara en détail ny transcriptn'ny mpianatra tsirairay avy. Raha ohatra ianao ka hanao bachelor de jereny zareo tsara ny noty troisième trimestre anao tamin'ny seconde, tamin'ny première sy tamin'ny terminale ankoatran'le noty baccalauréat anao. Ankoatran'izay de jereny zareo tsara ny matière niraisinao rehetrarehetra de ny noty mifanaraka amin'ny reny matière reny individuel zany. Raha ohatra indray ka hanao master na PhD ianao aty de mbola ohatran'izay ihany jereny zareo tsara daholo ny notinao rehetra, ny matière niraisinao fa ny notinao vita bac, ny notinao teny amin'ny université zany ka hatramin'ny nahavitanao master 1 satria izay no équivalent an'ny bachelor no hojereny zareo. Fa reo rehetrarehetra reo de mila tohanana na ampiana tosika amin'ny notina examen anglais anao zany. Ny fomba hijerevan-jareo an'izay de ampanaoviny zareo examen standard ianao hijerevana ny niveau d'anglais anao de ataon'jareo zay amin'ny alalan'ny TOEFL ohatrany IELTS na mampiasa Duolingo, Cambridge sy ny sisa sy ny sisa. De raha TOEFL 70/120 zao de izay no raisin'ny akamaroan'ny université aty États-Unis fa ny community college mety mandray latsakan'izay mety mandray any amin'ny 50 na 55/120 ihany zareo. Raha ohatra indray ny TOEFL anao any ho any amin'ny 80 ka hatramin'ny 90 any de mety mahazo an'ilay antsoina hoe
more than half scholarship ianao mety any ho any amin'ny 75% an'ny écolagenao any no mety azonao. Raha ohatra ndraika mahery ny 100 ny TOEFL azonao de mety mahazo full ride tsara mihitsiny ianao ary mety hahazo stipend mihitsiny zany ianao. Ilay antsoina hoe stipend zany de au lieu de hoe ianao mandeha écolage de ry zareo mandoha vola omenanao isam-bolana satria ilain-jareo ianao ao am'lay université ny zareo. De ny équivalence an'ireo note reo amin'ny IELTS ho an'ny université sasany zao de mety any amin'ny 5,5 any ny minimum raisin-jareo de ny mety mahazo an'le more than half scholarship any amin'ny 6,5 na manakaikaiky ny 7 any de ny 7 miakatra no mety mahazo an'lay full ride na stipend. De ireo zavatra anankiroa reo no tena milifantohana aloha zany voalohany raha ohatra ka manana eritreritra ny andeha hianatra aty États-Unis aty itsika tsirairay avy. De izay no tiako ampahafantarina antsika androany makasikasika ny fandehanana mianatra aty États-Unis aty sy ny resaka vatsim-pianarana fa de amin'ny manaraka indray ary. Mazotoa.